toliage matsiaro voavitaky ny mpitondra fanjakana ho ny RMDM toliage. Olona nikasana sikafina ny kolikoly eto amin'ny firenena ivadian'ny mpitondra ho ny fofony ainy ho imaity rolalahy. Fidangana ny vidim-piainana ahina mafy ny fipoahana ara-tsosialy ho ny mpiaro ny zony mpanjifa. Alarobia faefatra ny volana Aogositra ny taona 2024 amin'ny kafaliny indray azy no entiko hiarabananao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manolotra ny araba no sady manasanao ampitiavana sy ampanajana indray anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao amin'izao alina izao araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao iny dia ahina mafy ny fipoahana ara-tsosialy amin'izao fotoana izao. Hoy ny faramafisany ny mpiaro ny zony mpanjifa eto Madagasikara raha niresaka tamin'ny Asinandriamalala sy Andry Rakotomalala ho an'ny androany. Noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra fanjakana mantsy dia tsy misy izay tsy niakatra ny vidin'entana amin'izao fotoana izao ka ahina hiteraka izay krizy ara-tsosialy izay ka hiteraka krizy ara-politika ihany koa. Fanady Adinary. Tsy azo arina fandrehitra na charbon itsony 500 ariary raha ny fanazavan'ireo mpivarotra arina fandrehitra. Raha ny fantatra dia nampiakarin'ny mpitondra fanjakana ny etralaina amin'ny orinasa fanalamanga izay mpamokatra izany arina fandrehitra izany ary mbola nasarotona ihany koa ny fikarakarana ny taratasy ilaina amin'ny fikarakarana ireo charbon ireo. Voatery mampiakatra vidin'ny charbon araka izany ireo mpivarotra sy mpanjara. Izany rehetra izany nefa dia mbola manamafy sy mbola anavesatra trany amin'ny andavanandrom-piainana ka ina mety hiteraka fipoahana ara-tsosialy. Raha mitohy foana ny fiakaran'ny vidin'entana dia mazava ho azy hiteraka ny atao hoe explosion sociale. Nasadino anefa fa ny mpanjifa dia manana ny zony ihany koa izy hitabataba sy hiteny ary andondomba baravarana ary mety hidina hatrany amin'ny arabe azy raha toa ka tsy misy miaino. Izany hoe mialatsiny amin'ilay teny frantsay hoe revendication sociale. Tsy misy hidirany resaka afa-tsy ny sosialy izay makarary azy no mety hisiny ny atao hoe explosion sociale. E raha antsika mahalala amin'izao fotoana izao tsisy zavatra izay tsy niakatra. Dia indray izany izao hiakatra ny charbon. Inona amin'ny fiantraikany? Ny fiantraikany ho inareo dia io zavatra eritreretin'ny fanjakana fobe io ihany no hivarina any aminareo any aza manantena mihitsy ianareo ao anatin'ny fitondrana. Fa io tsy fitenenan'ny mpanjifa io amin'izao fotoana izao dia misy valiny eo aoriana kely ao dia aza gagitsika raha misy zavatra iseho na hoe hopotika ny politika sy ny kajikajy politika izay ataonareo tompona andraikitra ao ambony ao. Mbola miaina anatin'ny krizy ara-toe-karena amin'izao fotoana izao ny toko hatramin'ny malagasy ka tsy fotoana izao ampiakarana ny etralaina amin'ny fanalamanga ho hiatrany ity mpiaro ny zony mpanjifa ity satria ny mpanjifa hatrany no mizaka ny zioka. Vanim-potoana ve izao? Tsy vanim-potoana izao ka mitodika izahay amin'ny tompona andraikitra ao anivon'ny fanalamanga sy ny fanjakana be hoe milina jerena farak'izay aingana io zavatra io satria efa manahirana ny olona na ny hanina izay andrahony ary efa manahirana anazy ny vola eo ampelantanany manahirana anazy ity indray mbola miakatra ihany koa ny charbon izay andrahony ny sakafony. Inona ihany zany ny ainan'ilay mpanjifa malagasy miakatra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ka ozy izay hoe tsara ny mifampiaino aloha adidinay sy andraikitray eto anivon'ny fiarovana ny zony mpanjifa ny miteny aminareo tompona andraikitra jerevo akaiky io zavatra io. Tsy mbola fotoanany io tena mbola tsy fotoanan'izao. Na inona fanazavana entin'ny mpitondra fanjakana amin'izao tranga manahirana ny vahoaka izao dia mbola manamafy hatrany ny nambaran'ny mpanohitra hatramin'izay izao tranga izao satria tsy mety hain'ny mpitondra mihitsy tao anatin'izay rotoana sy tapany izay ny manavaka ny laharam-pahamehana sy ny ahitraitra sy ny mamany olana mankarary ny vahoaka malagasy.
eo amin'ny vaovaon'ny tranga ampiarahamonina dia sesilany ny lozam-pifamoivozana nisy eto amintsika tao anatin'ny andro maromaro izao. Io maraina io indray tokony tamin'ny fitora mahery tanoany olona roa no indray namony ainy voadonan'ny fiarabe mpitatitra biriky teny amin'ny lalany digan-dotapenaka. Zazavavy kely manodidina ny 3 taona sy ankizy lahy manodidina ny 12 taona tanoany ireto matitra drano ireto. Raha ny vaovao dia nasosan'ny lalana malama vokatry ny erika ilay kamionka izao nifatratra tamin'ny ireto ankizy ireto izao. Olona iray ihany koa no fantatra fa naratra mafy vokatry ity loza ity. Nitsoaka kosa moa ny mpamily ny fiara sy ny mpanampy azy raha ny loharanom-baovao hatrany. Trano miisa 7 sy 900 tafo no may tao Masindrano Mananjary omaly tolakandro. Miisa 1 sy 7 ny trabony sy tsy manan-kialofana raha nitatitra avy amin'ny tompon'andraikitra any an-toerana. Ny joalajoala ary sarotra ny namonona ny afo no ny fitsoka ny rivotra ka nampihitatra aingana be ny fahamaizana. Ny farimbona ny fokon'olona sy ny mpamonjy voina ny fehezana ny afo tsy mbola fantatra kosa lohatreto izay tena antony nahatonga ny loza. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tao Manakara ny zakabe fahavalo ho an'ny sampana fifoazana eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Tonga marobe ny mpino sy ny mpizaika manoloana izany ary nitonian'ny fiangonana loterana malagasy no nitarika ny fotoana. Fankisa Joselito, MBS Manakara. Tretrika mpivahiny masina ny tanànan'ny Manakara amin'izao fotoana izao. Taoriny ny fifaragana isan-keritaona fa 20 ny toby lehibe Ankaramalaza izay vao ny faragna ny faharoa ny volana Aogositra lasa teo dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany Alarobia fa 4 ny volana Aogositra koa ny zakabe fahavalo amin'ny sampana fifoazana eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Ary aoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara Hebreo 10 fa 4 io ny teny fanevan'ny fivorina ary ny pastora Kodbesoa toniny fiangonana loterana malagasy no nitarika ny altara sy ny torteny fanokafana. Ato amin'ity epistily ho an'ny Hebreo ity no nakana ny fanevan'ny zakabe fahavalo ny fifily izay tanterahintsika eto Manakara. Ny boky ny epistily ho an'ny Hebreo dia feno fananarana hiorenantsika sara amin'ny finoanan'i Jesosy Tompo sy mpamonjy. Maneraka asika ny fahasahiranana ara-pivelomana ao anatin'izany ny kerena misary ho isika aty atsimo asinanana. Miseho ny misary ka miteraka fahasahiranana samihafa amin'ny olo izany indrindra tao anatin'ny 3 taona mifanarakaraka izay sy ampy ny ranorana ny tranga teto amin'ny firenentsika ka miteraka ny kere samihafa indrindra fa amin'ireo faritra sarodrano indrindrandrindra. Very hevitra noho izany ny olona sahira saina hatramin'ny finoany dia miozongozona ateraka izany zava-misy amin'ny fiainana izany. Ny faharoa izay misongadina koa dia ny tsy fandriampahalemana izay tena efa mahakivy ny tasahany ambanivohitra ny fahitany ny fandrobana ny fananany navorona nandritra ny taona maro kanefa dia indray mpimaso dia afoy tanty izany. Kivy izy, reraka izy, ka mila hafoiny na dia ny finoany an Jesosy aza. Tsy niatrika izao fanokafana izao ny filohan'ny FLM Pasteur Dr Rakojafteny noho ny aitragno nahazo ny filohalefitry ny FLM sady filohan'ny synodam-paritany Menabe Morondava Pastora Velomatombo izay maitragno ny talata lasa teo ka ny filohan'ny FLM no nisolotena ny fiangonana loterana malagasy nitsapa alahelo ho an'ity filohalefitra ity. Araka ny fantatra dia iezaka anatratra izao zakabe zao avao ny tenany satria mbola hatrany amin'ny fahavalo ny volana Aogositra agny ny farany ity fivorina ity. Ny ekipa rehetra eto amin'ny MBS dia miombona alahelo sy mankahery ny pastora Velomatombo filohan'ny synodam-paritany Menabe no sady filohalefitry ny FLM amin'izao voina mahazo anazy izao. Ny maresaka iraisam-pirenena dia eritaona katroka androany no nitranga ilay fipoahana goavana indro misesy tao amin'ny seranantsambony Beirut tao Liban na tsiaro manokana ny namony ainy nandritra izany androany izany moa ny fianakaviana sy ny vahoaka tany an-toerana. Mbola manjavozavatra amin'izao moa ny fanadihadiana makasika indrindra ity fipoahana tao Beirut ity. Zavandre mahefa sy tokra marolahy.
Feno taona katroka androany no nitranga ilay fipoahana goavana indrony sesy tao amin'ny serana tsambony Beirut tao Liban. Olona 770 no maty tamin'izany ary maherin'ny 590 ireo fantatra fa naratra. Betsaka ihany koa ny fahasimbana fotodrafitrasa sy toeram-ponenana maro samihafa. Eritaona taty aoriana maro amin'ireo fotodrafitrasa ireo no tsy tafarina intsony. Betsaka ireo olona no nitondra takaitra tsy fidiny. Androany dia natsaro manokana ireo namonainy tamin'ity loza ity sy ireo fianakaviana sy ny vahoaka tao Liban. Mbola tao anatin'ny atezerana sy ny alahelo tanteraka mofo nanehoan'izy ireo izany. Hatramin'izao mantsy mbola manjavozavo tanteraka ny fanadihadiana mikasika ity fipoahana nahafatesan'olona tao Liban ity. Raha ny loharano Vaovao dia manao ny fomba rehetra ny mpitondra fanjakana ny an-toerana hampanginana ity raharaha ity. Noesorina tamin'ny toerana mantsy ilay mpitsara voalohany sy nandray an-tanana ny fanadihadiana ary mbola hiara-nitsindry ihany koa ilay mpitsara nisolo azy. Belohiny vahoaka ho manao tsinontsinona ireo fianakaviana namony ainy nandritra ity fipoahana ity araka izany ny mpitondra fanjakana ny an-toerana. Ho fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra ireo namony ainy sy nitondra takaitra kosa dia milaza hikarakara fihaonam-be raisam-pirenena androany sy la Frantsa sy no NAU hitondra fanampiana vonjomaika ho an'ireo mponina ao Liban ka vola mitetana 300 tapitrisa euro no izana ho tratrarina amin'izany. Miroso tanteraka anatin'ny fameloma maso ny antoko ny eo anivon'ny antoko tiky Madagasikara amin'izao fotoana izao. Efa milamina avokoa ny fandaharam-potoana amin'izany raha ny nambara ny Bureau Politika Nasionaly ny antoko tiky Madagasikara ho an'ny androany. Tsy ho diso anjara avokoa ny faritra 12 sy ny distrika 5 raha manomenjanahary sy Mathieu Prince. Finoana fahamarinana fahamasinana. Io no targetra mipetraka ho an'ny antoko tiky Madagasikara izay tariny Filomarika Ravalomanana. 7 taona lasa tokoa izay no nijorony raha nanomboka ny fatelo ny volana Jolay 2020. Mijoro hatrany ny antoko ho fikatsana ny masoa ny vahoaka sy ny firenena. Atreto dia ny antoko tima no antoko lehibe sy matanjaka indrindra izay sainsedra fifidianana tamina vovonana politika tao anatina fifidianana roa ny fanesy dia ny taona 2012 sy ny taona 2020. Na dia vovonana politika aza nefa no ny fanandrina taminy tao anatin'ny fifidianana roa ny fanesy ireo dia niatrika fihodinana faharoa hatrandry ny kandida izay natolotry ny antoko. Izany dia taratry ny fahaiza-mitarika sy ny traikefa anana ny filompanorina ny antoko dia ny Filomarika Ravalomanana ka pirofo mitohoka amin'ny tendany ny fandrosoan'i Madagasikara tamin'ny fotoana izay nitantanany ny firenena sy ny mbola fijoroany ny antoko hatramin'izao. Ary anisan'ny mampiavaka azy manokana ihany koa ary tombon-dahany ananany dia ny fananana ny filompanorina ilay Filomarika Ravalomanana zay fananana ny traikefa efa nitantana ny firenena ary mametraka an'izany disiplinina zany ho ambonin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa raha vao olona tsy voafehy ny fitsipika anatina ny disiplinina aloha dia tsy tafapetraka ato anatin'ity antoko tiky Madagasikara ity. Zay namana atoko hoe tena tombon-dahany be ananany antoko tiky Madagasikara mbo ahafahany malona an'izany sedra rehetrarehetra resanao zay mahatonga mbola afaka mijoro betsaka ngeny antoko mijoro teto. Fa rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ntsony ny filompanorina dia reny arantsika mahita reny. Fa hatramin'izao dia mbola ny antoko tiky Madagasikara ary raha ny toejava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia samy fanehitra amina vondrona antoko. Satria raha tsy laza fotsiny tsika hoe izany RD zany mapara zany angaika vondrona antoko maromaro mitambatra. Fa samy antoko tiky Madagasikara mifanehitra amin'izany hoe antokotokana manana ny foto-kevitra izay jorony dia samy sedra an'izany. Ka asa aloha ny fomba ny sasany an'izany hoe resy lavy efa malemy dia zahay kosa hoe mbola tsy ampiambambana ny resahana eto fa matanjaka ny antoko tiky Madagasikara ary manintana izay hoe mijoro ny antoko fa tsy vondrona antoko ka sahesehatra hifanaritra amin'izany tiky Madagasikara zany. Nijoro ho antoko mpanohitra izao fitondrana izao ny antoko tiky Madagasikara nanomboka ny taona 2020. Antony mahatonga izany ny fahitany tsy fitehizan-draha raha-pitantanana ny firenena ka mahatonga ny krizy amin'izao fotoana izao. Etsy andaniny dia miroso amin'ny fameloma maso ihany koa ny antoko ka efa mipetraka ny fandaharam-potoana ho amin'izany raha ny nambara ny Bureau Politika. Dia amin'izao fotoana izao dia mitohy fa maheno tsika fa misy ihany koa ny antso ho atao ao amin'ny distrika Lelivonimamo izay ho tanterahana amin'izao herinandro faran'izao amin'ny fangatahany mpikatroka satria eo le ataoko hoe fampahan-kevitra ny raisina teo anivon'ny Bureau Politika Nasionaly fa raha ny marina koa dia etaeta miainga avy any amin'ilay mpikatroka any amin'ny fotony mihitsy. Ary ao anatin'izay ihany koa dia misy ny fitaomana ireo sokajin'olona na lazaintsika hoe sympathisant
raha tsy lazitsika tsy nohatra ny hoe isan'izany teto ny zanaky dada ny KMMR ny K25 ireny rafitra rehetrarehetra reny mijoro matetika dia nandritra ny fitaom-pifidianana tsy voatery tiako Madagasikara reny olo reny sokajin'olona reny koa zany zao a hitomina soresendahatra mba tsy janona tsony hoe vita ny fifidianana dia raviravitanana fa resendahatra mihitsy hoe idira mihitsy ho mpikatroka tena partisan de partia mba hiditra ao anatin'izany fikamanana tokony tiako Madagasikara zany. Niakatra teo anivon'ny parquet général ny fanadihadiana ireo olona voaroiroy tao anatin'ilay raharaha Apollo 124 any androany. Raha ny fanazavana avy amin'ny mpisolo vava azy ireo dia mbola tsy misy ny didim-pitsarana mivoaka loatra eto fa fanapa-kevitra avy amin'ny fitsarana ihany ary mbola hitohy ny raharaha. Nanana ny heviny manoloana ny raharaha moa ny mpisolo vava azy ireo rahantsika ary ny fanadihadiany Nambintsovely sitraka sy Tahiriny Aina. Tamin'ny 12 ratolakandro teo no niala tao amin'ny sampandrarahany polisy pirenena misahana ny ady eloka be vava ireo fiara nitondra ireo olona voaroiroy tamin'ny raharaha Apollo 21 ary niazo avy hatrany ny parquet général Tetsianosy raha toa ka tamin'ny Rora Sasany izay vao niroso tamin'ny fanadihadiana ny tompon'andraikitra Aogositra. Tafiditra tamin'ireo andiany voalohany ireo i Paul Rafanoarana mivady miampy teratany vahiny roa ary ilay mpiara-miasa aminy miaraka amin'ireo manambony maitra ambony eo anivon'ny G6. Araka ny loharano Vaovao taorian'ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny fitsarana azy ireo dia nalefa ny tiafa izy sy ilay mpiara-miasa aminy ary ilay teratany vahiny lehilahy raha toa ka any amin'ny fonjan'ny Manjakandriana no nandefasana ny vehivavy roa ary any amin'ny fonjan'ny Mertsiatosika ny manamboninaitra iray eo anivon'ny G6. Tafiditra tao anatin'ny raharaha ihany koa ny mpanakanto sareraka izay nahazo famitsorana vonjimaika. Raha ny mikasika ny raharaha amin'ny ankapobeny dia toy ny sarimihetsika politika tia mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ity hoy ny nambaran'ny mpisolo vavan'ny Paul Rafanoarana. Raha ireo olona voaroiroy ireo mantsy dia olona akaiky ny filohan'ny repoblika ny ankamarony ka rehefa tapa-kevitra fa hanala ny kolikoly sy ny ady maloto eto amin'ny firenena dia navadika ho ny fofony ainy. Mitodika amin'ny mpitondra fanjakana ny tenako exécutif zany na parlementaire izy na iny izy mba ajanona amin'izay zany ny bokotra fanendrina bokotra manomboka izao satria efa hita fantatra efa lazaiko pahabe maso oreny besiny maro retany natra fa olona tsara no manao ny instruction izy io fa zay sy basy manareo am'le bokotra nareo za fa niteny sy milaza aminareo am'izao fotoana izao fa pour moi monsieur Paul n'est pas un criminel. Monsieur Paul tsy mpamon'olona tsy manana saina mon'olona mihitsy zay teniny tao sy hatramin'izay tany amin'ny polisy tany amin'ny polisy fa plutôt fandraisana azy dia le olona lehilahy te hanafitra le firenena amin'le resaka hoe kolikoly sy ny mafia eto Madagasikara zay no nieritreretiny ka hitantsika eo izy fa any fitsaranytsika fanazava izy mizavatra hoe magaga sy mahafinaritra amin'izao fotoana izao dia tsy misy mpanohatra mihitsy na iray ary tafiditra amin'izao raharaha izao. Inona dikan'izay atsika mieritreritra fa ny hita zany dia mandila tsy olona fandray tamin'ny président république olona tena kaiky anazy mihitsy no anatin'izao reo betsaka ka atsika mieritreritra inona tokoa zany ty zavatra ty amiko dia sarisarinady ihany profony zany ny fahitako an'izao zavatra am'izao fotoana izao dia ny hoe kaiky tokoa zany dia hoe le fikatsahana anadio le manodidina président république ny katsahana monsieur Paul ampadio ny raharam-pirenena resaka mafia analana zany anaraka amin'ny resaka corruption hiala amin'izany rehetrrehetra zany dia anadio an'izay zavatra kanefa sura zany fa le olona manodidina sy olona tsy tian'izay fanadiovan'izay no mety anatanteraka ny zavatra io dia manjary izy indray amin'izao fotoana izao no tadra zavatra angatahako sy takiko mafy dia mafy mihitsy ary mbola takiko foana isaky ny resaka an'izay zavatra zay any erinany dia hoy izy hoe avoay ny fahamarinana dia ny fahamarinana dia ny fitsarana ka i fitsarana io zany re tena ho marina tsara dia ataovy retransmission en direct ny fitsarana azy tahaka ny natao tamin'ny raharahany mpitopolara tsy mandrava tamin'izay fotoana izay retransmission en direct amin'ny télévision retransmission direct amin'ny radio mba ahafahany olom-pirenena rehetrarehetra mijery hoe zao tokoa ka izay le izy nisy tokoa ve zany misy zavatra hoe famonoana zany misy tokoa ve zany hoe faniriny olona sasatsasany hoe te hanadio tsy hanatsara nyty firenena ty
ataovy retransmission direct izy andrasana izay ho tohin-draharaha ary miankina amin'ny didim-pitsarana ivoaka amin'ny tena fotoam-pitsarana no afantarana izany raha ny loharanom-baovao ray farany dia nahazo famitsorana vonjomaika ny jeneraly iray izay tafiditra tao anatin'ny andiany faharoa ny ariva teo niaraka tamin'ireo zandary hafa. Ity fitondrana ity ny fitondrana tsy sasatra mampidi-trosa ny vahoaka malagasy tamin'ireo fitondrana ny fandimby teto izay. Ny hita nefa dia tsy mifanaraka amin'ny findramam-bola isaky ny mihetsika izay mihitsy ny fiainan'ny vahoaka malagasy nambarany solomavambahoaka iray ary androany fa ny mpitondra mihitsy no tsy mahay mitantana. Rama nomenjanahy Mathieu Prince. Ity tabilao ity no mampiseho ny tany arikarena fahoben'ny Madagasikara tamin'ny volana febroary 2024. Tanjon'ny filomarika Ravalomanana tamin'izany ny fanatrarana sy ny fampiakarana ny arikarena fahoben'ny Madagasikara ho 8 isanjato hatramin'ny faran'ny taona 2024. Raha ity tatitra ity hatrany no jerena dia ambany noho ny arikarena fahoben'ny Madagasikara ny ANICSL izay miiba 2.2 isanjato raha toka 5.4 isanjato kosa ho an'ny Maurice. Izany no taratry ny fahaiza-mitantana naseho ny filomarika Ravalomanana nandritra ny taona initondrany any Madagasikara. Ankehitriny anefa tsy sasatry ny mindrambola ny firenetsika, findramam-bola izay tsy mipaka amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy mihitsy. Ny vola izay nomeny Banky Mondiale farany teo izay nirehariany any Rajoelina fa isan'ny famatsim-bola ngeza indrindra tamin'ny fitondrana izay nifandimby. Tsy mahagaga izany satria efa fomba mahazatra ny fitondrana ankehitriny ny tsy filazana ny marina amin'ny vahoaka malagasy. Hoe io vola be indrindra azo hatramin'izay dia hoe nareo mandinika sa tsy mandinika azalaingena ny vahoaka jerevo ny azony tamin'ny président Ravalomanana ny euro nge zao mitotongany dia fitotongany euro va no ataonao kajy amin'ny ohatrina ny ariary tamin'ny andron'ny Ravalomanana ny euro dia ohatrina ny euro amin'izao mitangana foafiry dia ataovy ny fampitany miampy ny fitangany fidim-piainana amin'izao fotoana izao. Dia tsy haiko na hoe tena nareo mihitsy tsy mahay na olona tsy nianatra na nareo tena navendrana sy dondrana na tianareo laingena sy ampantona ny vahoaka malagasy. Ao anatin'ny fivoriana tsara-potoana tokoa mantsy ny eo anivony fahefana mpanao lalàna rotonta amin'izao fotoana izao no mafisy nyity solomavambahoaka tima ity hatrany fa tsy ekena intsony ny familivilina ny vola azo avy amin'ny anarany vahoaka malagasy ho any amin'ny zavatra hafa. Trosa izay nampindramatsika zay misy sanabola zay atao zay alohantsika dia tsy nisy niteraka zavatso teto amin'ny vahoaka malagasy le izy. Na ny fanena malagasy tsy tia lalantsony hoe firy milliard d'euros na firy million de dollars io na firy io zava-dehibe aminy dia hoe inona amin'izay le zavatra tena hoe mipaika amin'ny vantana amin'ny isam-baravarana isa tokantrano ny anaty vilany zay zao no mamaika ny olona ao anatin'izay fa za hoe rebirebena ny vahoaka ao anatin'izay rehetra. Ary io dia financement avy amin'ny bailleur io nizaniza zany teo dia nahazo an'io daholo fa ny tena hoe asan'ny solombavam-bahoaka dia manara-maso akaiky ny fampiarana an'io mba tsy handehany amin'ny zavatra hafa le izy. Ohatra ny hoe Covid zao tamin'le teo nisy fanampiana azo na fampindramam-bola azo dia zavatra hafa ny nanaovana azy ary tsy mazava tsisy mangarahara ny fitantana an'izany fa zao say dia tena nara-maso akaiky ary dradradradrainay raha mandeha amin'ny tsy tokony izy le io zavatra io. Ny hita aloha dia voapirofo ny zava-misy eto amin'ny firenena ny tsy fahaiza mitantana ataon'izao fitondrana Rajoelina izao eny fa nahatrany ivelany aza. Raha somary iverenana mantsy ity tatitra ity dia miemotra ny toerana misy any Madagasikara taoriny ny fanonganam-panjakana ka krizy ny fiainam-bahoaka ary bokatrosa ny vahoaka malagasy. Raha io tatitra io manko ny taona 2024 dia 4.7 isanjato ny PIB-ny Madagasikara raha toka efa nananika ny 7 isanjato izany ny fiandohany ny taona 2024. Niakatra ho 5.3 isanjato kosa ny ANICSL raha toka miiba 2.2 isanjato izany ny fiandohany ny taona 2024. Ny azo ambara dia resy Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ankehitriny.
Matsiaro tena ho voafitaka ny filoham-pirenena ny mponina avy any Toliara amin'izao fotoana izao. Raha ny resaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny mpanao gazetinay dia fantatra fa tsy araky ny nampanantenaina nandritra ny fampelezan-kevitra ny zava-misy any an-toerana. Ahina mafy any koa moa ny kery amin'ny taona ity noho ny tsy fampinerotsagorana. Hoatrany ny fanazavan'ireo mpanao politika sy mponina avy any Toliara ireo tamin'ny Asinandriamalala sy Andry Rakotomalala. Anisan'ny fatrana nazahoan'ny Andry Rajoelina vato be indrindra i Toliara raha ny voka-pifidianana tamin'ny taona 2024 no jerena. Maro tokoa mantsy ny fampanantenana nataony tamin'ireo mponina any Toliara ireo, kanefa dia nijanona fampanantenana pokatony nataony vao nahazo fahefana ny tenany. Tsy manantena na inona avy amin'ny Andry Rajoelina intsony ireo mponina any Toliara ireo raha ny fanazavan'ny mpikambana ao anatin'ny RMDM Toliara. Misy miteny ny tompon'andraikitra avy any Atsimo ao amin'ny assemblée ohatra ny vice-président'ny RPSD fa hoe misy zavatra antenaina amin'ny président Rajoelina tena miresaka zahay fa manenina tongotra mantanana ny vahoakany any Atsimo ary tsy misy zavatra antenaina meko ray fotsiny raha nilaza tamin'ny fotoan'ny propagande dia hoe hatao dimanjato ny kilaon'ny vary amintsika miteny zao lasa fitonjato ny kapoaka ny vary ina ny fanantenana aminy atao le fotodrafitrasa toerana fanaovana baolina hoy ny olo hoe tiagny maso le izy fa tsy akasitrahany kibo zany hoe ny kibo aloha fa tsy misy olo afaka ilalao amin'ny toerana amboarina raha vita ny olo nanoana ohatran'izay zany milafiny tsy fandrepandre. Mbola tsy nahitana vahaolana tena matipaika ihany koa ny kere any Atsimo nosiny ary ahina mety mbola iamafy nefa izany amin'ity taona ity satria tsy ampy ny vokatra any an-toerana hoy hatrany ireto mpanao politika ireto. Tena kere mihitsy ny any Atsimo indrindra fa amin'ity taona ity satria le toerana fambolem-bary rehetra ohatra ny hoe Bamangoky, Beza, Sakaraha dia tsy ampy ny vokatra vary na ny balahazo na ny tsako dia tena ho henjana à 90% ny kere any Atsimo ty. Raha miresaka tomponantsika avy any hoe hisy ezaka ataon'ny fanjakana hono tena oera le izy fa hatra mitony zao na ny tikezinara tamin'olo fa vary tsinjo hoe maro karazana fa lany kadradrana izay resanay fa hoe tsy misy fanantenany vahoakany faritany Toliara izao fitondrana tarihin'ny Rajoelina zao zany. Raha ny fanazavana hatrany dia kely finoana ny avy-tany ireo velirano nataony Andry Rajoelina tany Toliara moa ireto mpikambana anatin'ny RMDM Toliara ireto. Teboka maro kosa no nivoatra tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany nanatsika fona ny mpanao politika sy ny solombavambahoaka ny tsy fihetezana maro eto amin'ny firenena. Ny vahiny nandritra ny fandaharana ihany koa moa ny profesora Mbs Alarobia nitondra ny fanehoan-keviny makasika ny toe-draram-pirenena hatrany. Ando miaratina sy tokora maro lary no mamintina amintsika ny andindinina izay. Tsy misy azo antenaina latsaka kanterena tanteraka ny firenena malagasy ankehitriny tsy voafehy ny mpitondra ny fitantanana ka miteraka tsy fihetezana maro eto amin'ny firenena. Misasaka izao ny feptom-piasan'ny filoha tsy hitsy izay tena asa vita tao anatin'izay ka nisy fiantraikany mivantana tamin'ny vahoaka toa lasa kobaka mbava fampanofisana ary fampanantenana ny malagasy hatrany ny zava-misy hoy ny profesora Mbs Alarobia raha ny vahiny tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany ny tenany. Mila manao tatitra amin'ny vahoaka ny filoha ary tena anitry tena sy baboka manoloanja toetra rahampirenena zao hoy hatrany ny fanazavana. Zany hoe tokony andray fitenenana ny filohan'ny repoblika zay ny anehoanany bilan ray dia milaza ny zava-bitany sy milaza koa ny zavatra dininy na ny tsy natao na fanampanantenana ho an'ny vahoaka nefa fandrebirebena tokony ho lazainy zany ary mendrika an'izany ny vahoaka indrindra raha mahatsiaro teny izy hoe voafidy ara-dalàna fantany manko na voafidy azy fantany tsara fa basy tafondro ny netiny ary rehefa tsy lany teo izy mbola vao tsy vita ny fifidiana dia efa nitabataba izy tsy maintsy lany dia tokony hanao bilan zany izy amiko amin'izao mi-mandat zao na tiany na tsy tiany fantatry ny vahoaka ny zavatra misy dia ao anatin'ny bilan io izy milaza hoe zao ny nataony zao ny tsy nataony ny tena mety dia tsorony mihitsy hoe be loatra ny zavatra nampanantenaina
be loatra ny zavatra pokaty lazaina dia mibaboka ny adalàna natao zay ny atao hoe fahendrena ankoatra io no mafisy ny ity mpanao politika sady hipahito akarena ity ihany koa fa tsy misy afa-tsy ny fampiroboroboana sy fanomezan-danja ny orinasa malagasy no vahaolana ho fanarenana ny toe-karem-pirenena tsy vahaolana ny fanakatonana ny fanaovana tsindry azy ireo vitana malagasy fa tsy miankina ny produit afaran'ireo vahiny rehetrarehetra eo apasahivokely reny nampitehana ny magoro reny a nampitehana ny triple reny hatramin'izao a raha valymanana ny tsy tianao a dia tokony navelanao hisokatra ny orinasa ho an'ny malagasy izay mitady asa ity fitondrandia na création d'emploi raha tsy vitany tsisy zavatra fantany mba tsy ilazako hoe a ce sont des clowns tsy mana-tsaina tsy mana zavatra mandoha atao a fa zéro manatody ozy ny mpampianatra dia ny mpitehana mihitsy efa tsy otsony ny filora valymanana mbola enjehana ihany le orinasa nefa reo orinasa reo ihany re tompoko no afaka mamelona amin'ny malagasy ny orinasa privé ihany zany no tokony anaovana ny relance économique nefa eo a reo indray ny mpitehanao voay aloha azasakatsakana ny filoha nokatra ny orinasa rehetrarehetra fa kapokany io araka ny fiteniny ary re orinasa kely malagasy rehetrarehetra hatramin'ny hotely hatramin'ny fandraisam-bahiny hatramin'ny guide touristique hatramin'ny be de be a ny ao aorinana io velomy dia tia fampitahambahoaka ataonareo tia koa mba hajanony amin'izay no tsindriany solombavam-bahoaka alaina tsy mba zafy manokana atao anatin'ny fandarana ny makasika ny tsindry azo ilaina atao amin'ny ebe ny tanàna izay tsy mitovy fireana politika toy ny mahazo ny ebe ny tanàna nambotra-peto sarotra ny hatafavoaka ny firenena raha mbola manjaka ny tsy fiaramentany rehetra tsy ny be ny tanàna izay voafidy tamin'ny anarana tokotiko Madagasikara ihany fa mahatsapy zay fa misy ny antso zay atao amin'ny be ny tanàna amin'izao fotoana izao indrindra ireo be ny tanàna izay tsy miaraka amin'ny fitondrana na ny tsy miankina io na ny aty amin'ny fanoherana io ka everiko fa zavatra tsy tokony hitsy ato amin'ny tany sy ny firenena zany raha fampandrosoana koa no katsahantsika sodadiavintsika eto amin'ity firenena ity dia tsy mahasoa antsika izany fanenjehana tompony andraikitra ohatran'izany satria lasa hifanao an'izany tsika eto amin'ny tany sy ny firenena dia inona moa hitondra tombontsoa inona ho antsika ny fisiny zany fifanenjehana lava zany eto amin'ity Madagasikara ity lafiny zavatra maro no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany isan'izany makasika ny tontolon'ny fampianarana ny sosialim-bahoaka tao ihany koa ny fahasalamana manoloana indrindra ny ady atao amin'ny valana aretina covid-19 izay anaovany solombavam-bahoaka antsoavo an'ny mpitondra mba hametraka paikady mahomby amin'ny fitantanan'izany sy ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fanaova-makisiny tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'izao alizao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany tioaranao rehefa avy eo ny fandaharana say iarahana amin'ny lilira faralaka vahiny amin'izany ary Ivan Rakotomalala pikatroka avy eo anivony antokotiko Madagasikara aorian'izay kosa ny horonan-tsary izay lalaovan'ny Jackie Chan mitondra ny lohateny hoe Railroad Tiger mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko